kwa matsaro agnatin'ila mody azahoagna siron-kenina dia fahatakoana amintsika indray ao anatiny ity fandarana Mpanakanto Mikoragna ity tonga sao daholo tsika rehetrarehetra satria dia fotoana tsy asana tokoa ity androany ity fa ohatranay moa zany dia manatanteraka izay asa izay foana fa dia kokoa daholo aloha tsika rehetrarehetra ny tokantrano any dia aga ohatra farany fandarana satria araka ny fahitantsika azy Mpanakanto vaovao indray no miaraka amintsika eto Mpanakanto izay mampifantarana antsika izany andriam-bavilanitra zany androany izy sy ny mozika no horesahantsika manodidina izay no horesahantsika aminy fa mialohan'ny rehetrarehetra aloha mialohan'ny hirosoantsika ao anatin'izay resadresaka izay aloha dia miarahavantsika rehetra tratra ny fetiny asa amin'ity androany ity dia miarahavantsika izay mipetrapetraka ho tokantrano ao satria androany tokoa dia natokana ho an'izay fetiny asa izay be dia be ny mpianakavy no somary fandindinika nireradraraka nyity tontolo andro ity fa efa manaraka fahitalavitra sisel dia alohany anomboantsika ary ny resadresaka fanaovantsika amin'ny Mpanakanto dia andao aloha hira anankiray sanganasa anankiray ny Mpanakantontsika no arahana mbola tsy hotaneniko amintsika hoe iza no anarany fa hoarahantsika ny sanganasa dia rehefa aventsika Mikoragna miaraka aminy Fa go fi tam no complet mi siaro
iny age iny sanganazany mpanakantsika hitatsika tsara angambo izy teo fa enso zay moa izy enso no anarany mpanakantsika inona moa zany no tena dikan'le hoe enso voalohany teny dia faly miarabanao madama sy miarabantsika rehetra isa-tokantrano mpanaraka ny émission dia miarabantsika rehetra ihany koa mpiasa rehetra amin'izao fetiny asa izao zany petrapetraka ana-tokantrano dia ny tena dikany hoe ensoa ny anarako mahery soa kalina mahery soa dia le soa tamin'ny mahery soa zany nalaina dia le n avy tamin'ny kalina le tany faran'le kalina zany tany vonibony moa zany fa tsy fara iza no napolisika ny enso hoe zay ny atao anaran'le taky ny fampidiniany atao an-trano tao koa miaraka amin'ny papa sy maman inona tena napolisika ny enso ary hoe hiditra ao anatiny izao tontolon'ny mozika izao efa ela efa letry mbola kely zany zay fa tsy amihirahira dia efa nampirisika anazy zany papa sy maman hoe andao anao mipirantsika fa za zany mbola tsy de pare efa taty afara efa hiditra lycée dia hoe manana namako zegny efa midimiditra studio zay dia dia za koa mba hirakarana fa mbola mianatra mbola mianatra classe de fille classe de seconde zany hoe enso ve mahita hoe afaka miaraka tsara izay hoe resaka mozika zay sy miresaka fianarana afaka miaraka tsara raha ohatra ka hoe migérer fa le fianarana toujours prioritaire mialatsiny zay amin'ny teny baiko somary asisinay zay kely am'izay mora azahoantsika kokoa ny tianay ao ambany ao anatin'le izy resantsika foy makasika an'izay rehefa ve satria zako nahitany ensoa tany amin'ny lycée tany tamin'iny faraparany herinandro iny mbola resantsika kely zay enso rehefa avy eo dikan'izay matoa hoe nisongadina atao anatin'izay nisy niezaka natao maraky natsidiny teo hoe lohalangana aloha zany atao lara-pamena ny resaka fianarana fa mozika manaraka ihany enso ve fa nisy fifaninanankira natao ohatra mbola tsy ary fa efa mieritreritra mbola tsy nandray anjara atao anatina tegna mbola tsy nandray anjara dia eritreritra hatraiza aloha zany nitanjona hatreto aloha ny tanjona antsika aloha hatreto amin'ny farantaona dia mba ho connu araka ny Madagasikara aloha le tanjona Madagasikara fotsiny Madagasikara manekana toy izao mandeha ho azy tsika nge zao efa mivoatra be tsika nge vao mamparitaka hira fotsiny eo amin'ny tambazotra tsika dia efa hitany zao tontolo izao dia efa vetivety kely tsika dia efa lasa fa io moa zany miankina amin'ilay ezaka izay atao ary io enso araky ny hitatsika ireo mpanakanto malaza ireo tsy hoe namorona hirandroany izy tonga dia nalala mandeha tsikelikely an-tanatohatra le izy dia io moa zany rehefa tian'olona ny zavatra ataonao dia misongadina foana ianao fa hitatsika ny tokantrano any misy an'ity zavatra ity resantsika makasika an'io rehefa avy eo ary mbola angataka karazana mpahany kely amin'ny enso tsika ao anatin'izay fidetrena gitsaka zay fa fanontaniana aloha zany nalevako fa ny razengatantsika aminy izy itendry an'io any am-bonibony any fa manontany ny enso hoe efa ela be ve no nahaizana gitara mbola vao nianatra gitara sady ninomboka tamin'ny taondasana hoe mba hoe hiavako amin'le mpihira sasany zany antony nianarako zany hoe azo tsara zany sady tendry no mihira zay ny tanjona dia efa misy an'izay ve vita raky tsara hoe sady mitendry enso tsy mbola fa mbola vao débutant foka zany dia mbola miezaka mianatra fa inona zany no tena naporisika hoe sady mitendry gitara no hira hoe am'ireo mampiavaka am'ireo artiste namana Mpanakanto namana fa inona ihany koa ankoatran'izay le mpihira enoko mihitsy zany efa tia mitendry gitara iza io Ed Sheeran tsy haiko nafantana Ed Sheeran zany hoe mpiondana be ny Ed Sheeran zany ka tsy hohiran'ny Ed Sheeran nangatatsika aminazy efa tahatsika zay rehefa avy eo ary hoenotsika hoe tena ao anatin'ny fony marina veny
tiavany an'izay resaka gitara izay aglefitegna mafatifaty kely somary kelikely izy fa tena mafatifaty kely ny gitara voasahantsika izay rehefa aveo fa andao ngambaloha isenti kely ao anatin'ity sanganasa ny ensoutitsika efa nanaraka an'izay sanganasa izay tsika tamin'ny voalohany nanaraka ny sanganasa faharoatsika dia ho fantatsika tsara hoe haiko eka ohatran'izao ny indreo mba volanitsika rehefa mira voaratsika vetrana izy Ya, efa sanganasana koa ny Enso sany izay narahantsika izay. Fitotoana moa zao Enso? 16 ans. 16 ans. Dia nanomboka tamin'ny fitotoana teo nanomboka izany hoe tamin'ny fotoana 15 ans zany nanomboka niditra tao anatin'ny le fitendrena nanomboka nanomboka tamin'izay ihany koa.
dia manahoana idikako amin'izay ilay resaka hoe fianarana hoe sady mianatra foniko tsisy sakana mihitsy ve i fotoana ohatra ny inona no anatonana studio ampy ve izay fotoana izay des fois manahirana kely ihany surtout amin'ilay période-n'ilay manesika examen satria monko izany anatin'ny école privée dia matetika manao DS na karan'izany dia ilay fotoana andehanako amin'ny studio rehefa les pause kely zany efa vita examen amin'ireny dia iza no mamorona ny hira rehetrarehetra ny NSOA ny sasany izao misy hoe soratako dia misy ampiny efa misy mpamoron-kira zay ampiny manager efa nisy dingana natao ve ohatra hoe naperakely tamin'olona sa hoe mbola tsisy mihitsy mbola tsisy anana tao ary eritreritra ve hoe rehefa tena mandeha ilay hira dia mba ampiara-peo amina misokatra ho an'ny rehetrarehetra ve NSOA misokatra ho an'ny rehetrarehetra akoatran'izay hoe atisiranina izay iza Mpanakanto vehivavy tena ankafiziny NSOA Mpanakanto vehivavy Maile Sarius mahay hirany koa zany NSOA mahay hirany zany dia mahay sady mitendry ny hirany sa tsy mahay mbola angatahantsika izay fa aza matahotra tsika satria hitako mihitsy nareny tokantrano any fa mangitahita be hoe mba izay vao ataony paro hira zany fa resantsika izay mahakasika an'izay rehefa avy eo be dia be ny mpanakanto NSOA amin'izao fotoana izao betsaka na ny gadona samihafa ihany koa izay hitantsika manerana an'ireo tambazotra tserasera sy ny fahitalavitra ravavy sasany hainao manjery vakijery sasany eo fa ny zavatra tiako anontaniana hoe misy ampahany foron'ny NSOA ny hiran'ny NSOA dia fotoana ohatra ny inona no amoronana an'izay le fotoana famoronana hirana manokana fotoana mihitsy agnatin'ny efa weekend ve sa efa mialina lefa le matory eo ny olona rehetrarehetra hatramin'igny fa kofa weekend dia kofa le tsisitsisy raha atao regny dia tegna manokana fotoana misy agnatin'ny sony dia raha misy namany NSOA zao efa naheno misanganasany NSOA dia inona mba ambarany izy ireo mba manan-talenta anao zareo maniry zareo hoe izay koa mbo te hagnano karanao io surtout amin'izao mokany sarotra be le hoe sady mpianatra dia mihira dia tsy maro zegny parent magnaiky an'izany dia isaorako parent mba magnaiky ana fa izy na zany na tsy zany hoe lohalarana ny resaka fianarana dia inona zany bankira tena manavanana anao aloha hatreto satria mety mbola lavalava ny dingana fa aty am-boalohany zany no resantsika hoe manaona sy ahoana ny mahakasika an'izay karakory sana ilay question ahoana ny fandrindrana zany fandrindrana ny fandaram-potoana rehetrarehetra le filaminany amin'ny akapobeany mihitsiny amin'ny akapobeany miaraka amin'ny manager zay mandrindrana izy miteny hoe zao ny atao zao za magnaraka foagna aby za dia inona zao ny hira tena tia NSOA atao rehefa tokantrano le hirako sa na hiranao na hira mpanakanto hafa matetika tandrina tsy maintsy hoe le atsiranina sy tsy voatery afropop zao tegna tiako hirany Rema na True Boy sy tarany dia misy hirany NSOA hoe metsiketsika misy dia manana padi ve efa misy padi firy nisan'ny padi na cruise re tegna fixe zany hoe azoko tsara zany efa manomboka mandrafitra groupe efa misy akoatran'ilay padi efa misy manampy any NSOA efa misy manampy inona daholo le izy studio ao amin'ny iwis record any Mangarivotra dia efa misy styliste zany hoe raha vao misy zavatra atao zany ohatra anao clip na dia efa misy styliste manokana mangetahita be tsika eo anatin'ilay hirany NSOA amin'ilay fitendrenan'ity zavatra ity andao ary hoarahantsika aloha tsy raha hafa no rahantsika ary araky ny angatahantsika moa zany dia aleo tsy hirany ihany koa no tendreny fa aleo izy anao kalalahana an'izay ratiny dia andao akafizitsika inona no hira homan'ny NSOA anay hirany Olivia Rodrigo allez Françoise
mbola tazominy eo le gitara fa mbola mpinagay nafinaritra be ny anao le izy sangana sava iny zay fa any amin'ny fagnany any tsika angataka hira malagasy indray kakina tsidiko teo hoe tsy voatego hoe hirany Nso fa na hirana mpanakanto hafa a dia averitsika indray zay rehefa aveo fa za aloha zany tena variana be fa zany hoe tao anatin'ny firy volana na tsy haiko hoe firy herinandro na firy taona ny tena nafehezany Nsoany zay hoe fianarana an'izay gitara zay. Jusqu'à maintenant, ça fait un an en décembre. Il y a un temps dia ny ankabeazan'ilay za moa zany tsy dia mahay le terme le technique loatra ny gitara fa efa mafehy tsara ve hoe rehetrarehetra tsy mbola mbola vao manomboka mbola vao manomboka mbola vao mianatra amin'ny Notre Dame comme ny EGM amin'ny EGM dia nanahoana ny fahitanao an'izay le izy hoe mora fehezina ihany sa sarosarotra ihany sarosarotra ihany surtout amin'ny voalongany am'le tagnana zany tsy mahazo lava voalohany indrindra aloha rehefa hianatra gitarnareo any tsy mahazo lava o tsy geste aloha zany nio satria tsy mety raha voalava o dia inona koa zany ny akoatran'izay hoe akoatran'izay le mémorisation le accord misy satria marobe dia misy sarotra tendrena be nefa ny plus le morceau tsara dia plus sarosarotra mitendry ananjy na sarotra nefa tsy maintsy hoe foana zany hoe efa afaka mandeha reky zany aloha i Nso amin'izao amin'izay hoe resaka fitendreny izay afaka mandeha reky mahafinaritra be ola izy za tena variana mihitsiny ino aloha zany fa Nso manana feo somary enjekenjana ihany dia ono Nso misy fikojakojana manokana ve le feo io manko Mpanakanto samy manana ny teknika hoe mihinana an'izao dia manao an'izao feo mihinana an'izao ho an'ny Nso manokana manaona manokana le raha mangatsiaka aloha fa diako tsy mihinana mihitsy dia miezaka za mba hoe isan'andro mianatra hira dia rehefa misy fianakaviany reny ve tsy angatahan'ny olona foa ny Nso hoe miakatra mbola tsy maintsy dia inona ny hira tena manavanana anao amin'izay rehefa manao an'ireny natefely-pianakaviany matetika magnano hira n'olona foagna bizarre hira zay tenen'jareo ake dia ataoko foagna tonga dia hay daholo tsisy répétition ahoana indray aky aloha tsy dia mahafinaritra be hoe menao le izy sady menareo tsy le aloha rangataka hira malagasy anankiray amin'ny Nso indray efa haiko mihitsy Nso fa saika tsy hitondra ny gitara izy satria raha vao mitondra iny dia tsy maintsy ampika izareo azao fa andao aky hira malagasy na vehivavy na lehilahy indray mangatantsika amin'ny mpanakanto isika. anankiray hira malagasy ampahany izay nangatantsika tamin'ny Nso teo za zany mahita hoe manavanana kokoa ny Nso ny mpitendry amin'ny hira vahiny raha ohatra ka oharina amin'ny hira malagasy misy antony manokana ve izay hoe somary sarosarotra ve ny hira malagasy sa hoe inona ny antony manokany
avy aminahy mety le hoe le hira fitandrignesan'ny parents le tsy mbola kely tan-trano tao koa dia dia tsy dia maharegny hira gasy firy zany za dia efa zatra an'le hira vahiny. Fa ianao soa ve efa miditra tao anatina chorale sa tia manao karaoké sa ia le chorale ia efa niditra ary mbola agnatiny mihitsy amin'izao chorale ny Sacré Cœur. Dia mbola ao anatiny hatramin'izao. Mbola ao anatiny. Dia efa ohatra be ka misy vetivety fiangonana ireny mandray anjara mavitrika na soa anatin'ny fihirana. Tsy mbola voatsaina moa za miditra dia mbola miditra tao anatin'ny chorale. Mirarintsika moa zany dia mba atongava ny aina soa anatin'ny avy indrindra amin'izay resaka mozika izay sy ny amin'ny fianarana ihany koa moa zany manaraka eny foana aina soa ny resaka fianarana sy ny resaka mozika. Araka natsidika tany voambony resantsika tany hoe be dia be ny mpanakanto izay miezaka mipoitra tsikelikely amin'izao fotoana izao. Manao ahoana ny fahitany ainy soa an'izay mpanakanto izay satria misy amin'izy ireo indraindray ohatra ny tsy haiko na efa nahity ainy soa na tsy ambona fa misy zany indraindray ohatra ny lasa miteniteny foana lasa misy manao clip ny sasany dia tsy misy akanjo ambony boridborida na manaona fahitany ainy soa manokana amin'ireny. Fahitako manokana amin'ireny zany za monko zany tsy dia hoe mijery firy le tsy dia mbola tsy dia maharaka an'ireny fa efa miezaka ndraiky za fa fahitako an'ireny zany. Inona ny hafatra mba tianao ampitaina aminazy ireny? Mba miezaka ihany zay problème zaza regny monko tsy dia hoe misy olona mitondra an'jareo dia hoentin'jareo amin'izay lohan'jareo tian'jareo atao fogna fa dia mba tsy pazatsika hafatra kely aloha zareo mahakasika an'izay hoe raha teo kafizin'ny olona zany fombanao zavatra tsara ohatra. Zay tsisy anampiana tsony. Mpanakantotsika moa zany miaraka ampiasana teo hoe mbola vao miezaka miditra ao anatin'izay hoe sehatra ny mahamatianina ao anatin'ny resaka mozika izay na zany na zany nefa firy zao ny kilipiny ainy soa. Hatreto telo. Dia firy ny ombonam-peo ny audio mbola manisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. efatra. Dia dikan'izay zany efatra ny audio mbola misy iray zany mbola misy iray atao vidéo ivoaka tsy hoe izay sa mbola eritreretina vokatsy. Mamaiky ianao hoe zatra manamparitaka hira amin'ny YouTube Enso? Misy page ny Enso amin'ny YouTube koa dia Enso connecté amin'ny page Facebook. Inona tena fahitanao ny tombony ary ho anareo mpanakanto izay manamparitaka amin'ireny anatin'ny tambazotra tsiraseo? Inona ny tombony dia inona ihany koa fatiantoka sa tsisy mihitsy ny fatiantoka fa ny tombony betsaka? Le tombony betsaka mba ahafahan'ny olona mitelecharge le hira surtout amin'ny YouTube koa. Fa tsisy fatiantoka? Za manko mieritreritry hoe mandany fotoana, mandany vola, mandany hery ny mpanakanto mamorona sy mamokatra an'ireny. Ary matoa izy ireny mivoaka ratsara dia misy vola mivoaka tao anatin'izay. Dia ilay olona nefa zany raha ohatra hoe mahavita album ihany soa dia mety hoe hamakitra album dia vidiny olona. Fa raha vao manamparitaka amin'ny tambazotra tsirasera fahitako azy manokana ny fona za ohatra ka malatsiny ohatra ka diso fahitako azy izy amparitaka amin'ny YouTube zany misy hoe zay te haka dia mahazo maka daholo dia tsy voamafy ve le mpanakanto amin'izay? Non, mba amin'izay plus le hira miparitaka plus amin'izay le mpanakanto connu dia plus le olona te hafantatra momba ny mpanakanto dia ohatra hoe misy spectacle karahan'izany dia mba hoe maromaro tonga. Fa tsisy fatiantoka zany. Dia nefa ve ny ainy soa mieritreritry hoe hanao album rehefa feno tanteraka ny hira mafeno izay album izay dia Tsy maintsy. Firy album zany ny tanjany? Mbola tsy fa mbola ndao ary izay tondratsika anatin'ny sanganasa ny ainy soa anankiray alao tsika ny farany indray vao miteny fa andao aloha sanganasa anankiray rakisary anankiray indray mandeha angavantsika.
Paradisa nan sinananga Hami farisha to masinga Kola bichi ato avyamiza Ko anjo alenge kara la kintanga Chima pavoso misoro Kara paradisa tananga Kwetare chiziro miporo Mampiava kata magasengi Tonga tono chitio Di footing ato misfeeling Mampiava kato masingiwo Hindi na kofa mafani Nganu tunga vambo Amkoko glase Amkoko glase Amkoko glase Avambo mela sasa Chafasi mela njafya no mangatong Amkoko glase Amkoko glase Amkoko glase Mangala eta mnanja mafanas yo Antenga kufalabi chingoma Tomasinga no saru chalangaro Intida ko fantani dol Antenga macharu karafati hode Sasha afaminse Mandani valolongo nyani famarengi mitate Fakana zengi mitsfia nangane yato Mampiava kata magasengi Tonga tono chitio Di footing ato misfeeling Mampiava kato masingiwo Hindi na kofa mafani Nganu tunga vambo Amkoko glase Amkoko glase Amkoko glase Avambo mela sasa Chafasi mela njafya no mangatong Amkoko glase Amkoko glase Amkoko glase Mangala eta mnanja mafanas yo Amin'ny album zao juste hoe le ampahany fotsiny le ty diabo zegny ambidiny amin'ny réseaux sociaux fa rehefa te télécharge le olona dia mandeha amin'ny site payant ao izy tonga dia intégral zany hoe efa misy site manokana zany amagotana an'le hoe zany hoe azo tsara zany tsy mivarotra album ohatrany nen'olona rehetrarehetra nareo hoe vita l'album dia amidy rehetra eny fa vente en ligne zany ny album nareo inona no ny différence relative ao ny mibaiko inona no mahasamy hafa an'izay hoe kofa télécharge zegny olo le mahasamy hafa ny question misy azy mazava aminany izy ka hoe rehefa ohatra zany le olona ka hoe ampy nanaovana azy ao anatin'io site manokana io mba hoe rehefa télécharge ny olona dia mandovo vola zay zany mahasamy hafa azy fa tsy ohatran'le amin'ny YouTube sy any hoe hijery le olona dia mijery fotsiny amin'izao fa ity zany efa anao téléchargement ohatra zao misy namany enso zao any ambadika any ohatra hoe nany fitondranomasina any te télécharge izy dia tsy maintsy mandovo vola zany izy amin'izay fotoan'izay zay zay mazava tsara izy mazava tsara miala tsiny fa ohatrany hoe zany ndray ny ohatrany azavay kokoa manko izy mba azahoantsika azy fa zany ko tsy midika hoe tsy miparitaka amin'ny YouTube nitsanganasany enso miparitaka amin'ny YouTube fa ireny miparitaka ireny zany tsy hitatsika any amin'ny zay le izy ndao aloha azavainao kely aloha enso azava kely les versions complètes de l'album intégral zany vidinay les télécharge le site payant fa lisy samy manana avantage ndraiky le olo jiaby na dia tsy mitélécharge azy fa amin'ny YouTube regny fa misy fa fa tsy mitovy le zay kosa aloha zany ny mandovo vola zany somary mba atao miavaka kely fa ny aty tonga dia maka fotsiny ohatra anao téléchargement fotsiny izy aty amin'ny YouTube fa tsy le ira hitantsika aty amin'ny YouTube hitantsika ry amin'ny mazava be zay enso fa za zany te ametraka foana hoe ho an'ny mpanakanto sasany ohatrany tsara ihany koa zay système zay
satria mampiavaka kely météo zany miasa io ngamba na afa mbola azavaina misy kokoa izy amin'ny manaraka any efa mandeha dia mandeha ny fotoanatsika na zany zany nefa mbola misy ihany no tiana resahana ao anatin'izay iverina kely amin'ny resaka fianarana iantso hoe nahita ny antsoa tamin'ny herinandro lasy iny tany amin'ny lycée Jacques misy ny fanomezana loka manokana azava kely amin'ny mahakasika an'izay tamin'ny izy mbola tamin'ny collège nianatra tamin'ny référence dia voafidin'ny directrice ou meilleur élève ny collège fa tsy les a en tant que tamin'ny lycée zany nazo anazy fa les a autant que collégienne satria iny tany amin'ny lycée manko le fitambarany lycée-kolo maromaro dia inona zany le fanomezana nazo bicyclette fa iantso zany na dia hoe manao le mozika izy tena ataony lara-pamerina le fianarana matoa mahazo an'izay hoe major izay foana dia aminao classe de seconde zao mbola aiza mianatra am'izao amin'ny lycée privé Saint-Joseph de Cluny etsy amin'ny Tanamakory hitatsika amin'izany fa io zany rehefa hainao mandahatra ny fandaharam-potoana dia mety daholo izay rehetrarehetra atao efa mandeha dia mandeha ny fotoanatsika antso betsaka ny tiana ambagana efa za miny fa ny rindrina kely any Olivier mety ianao ao anatin'izay satria mety efa manao fampisehoana betsabetsaka izy amin'izay fotoan'izay dia misy tantarena tsara mihitsy eto hoe manao fampisehoana taria dia nitobotoboka be foko vao niakatra sehatra voalohany na hoe sa efa zatra miakatra sehatra efa miezaka mizazatra manao répétition fa tsy amasin'olona be diabe tsy amasin'olona be diabe fa dia ho antanitsika izy amin'izay fotoan'izay hoe ahoana ny fihetseham-po rehefa tafiakatra sehatra eo masom-bahoaka misy 2 arivo 3 arivo 4 arivo 5 arivo sy miray alina manahoana fihetseham-po iraritsika moa zany dia mba atongavantsika amin'ny étape ambonimbony amin'izay hoe resaka zavakanto izay ka dia inona ary ny afatra aloha satria anisany miavaka ihany ampanakantsika satria ny antso zany managerany izay ho azavainy amintsika fohifohy mahakasika an'izay hoe misy antony manokana ave hoe tsy olona tany ivelany tany nalaina anao manager fa ny olona ao anatiny ankonana ihany azavay kely misy antony manokana satria papa monko zany efa olona hoe atokisana dia efa zatra le mifanerasera taminany sady izy efa migery anany izy mbola kely dia aleo ny safidy izy ihany fa i papa mpanao mozika ihany kosa ipapa tsy manao mozika izy tsy manao mozika izy fa manana izy manana production zany hoe mifameno ihany zany sady mety be nge zany io zany za zany tena manome hafatra ho anareo mihitsy hoe rehefa ohatran'ireny dia aleo ny sambion ihany satria avy eo rehefa miditra le bobo manko na le sosy rehefa malaza be le mpanakanto ve indraindray misy manajaga fetsifetsy satria izy mbola tsy azonao atao hoe ahoana loatra satria tsy anatin'ny fianakaviana fa izy misy mahatsara azy mihitsy fa za koa tsy miteny hoe arao ny diany antso anatin'izay fanjaratsika mandika sy mieritreritra resaka anatin'le hoe styliste ihany koa araka mifantatra ihany koa hoe styliste ny antso dia maman ihany misy ihany manokana ihany koa maman letra efa ela fa fahatarako ananjy izy efa tia manarakaraka lamaody zany dia sady izy koa tia mampiaingo ambona dia dikan'izay rehefa manao tournée zany antso papa manager eo akaiky maman styliste eo akaiky feno zany le izy tsy tena mety be za zany aloha mahita hoe mpanakanto be dia be mpanakanto mianakatra teto efa nampiresako teto fa mbola tsisy ohatry ny ainso mihitsy hoe styliste ny maman manager papa tena misy ny zavatra mahafinaritra be mihitsy ny zavatra ohatran'izay ka zay moa zany mirary sofony hoe zaho aminy fa any fotoana any volana anataona mbola izy fiverenany antso eto hitondra amintsika hoe tia ny zavatra azo mpitana azy voalohany tamin'le fifaninanana tany France ohatra le tany Antananarivo tany Majunga tany ty vokatra azo mpitanatin'izay mirakosoanao aina soa sika ametrahana ary satria fotoanatsika manamanapetra ihany dia angataka hira anankiray amin'ny ainsotsika hira zay fantany tia indrindra sy
fitendriny eo tokantrano ao na irany zany na iran'olona hafa zany de tena mahafinaritra azy indrindra no gatahantsika aminy a de entina ametrahana ny veloma ihany koa andao aloha raha tsika le ira de rehefa mametraka an'le veloma. Ya ireny ny fahaiza manao ny mpanakantotsika resaka sika teo NSO hoe efa nisy fiakaranao sehatra nitokana nandeha samyreny nisy fotoanandro ny sa diso a ia tsy diso ka tamin'ny concours-ny misy inter-établissement de nanahoana aloha zany ny fitaintainana tamin'ny fotoana voalongany somary stressé ihany satria mbola voalongany akarana sur scène misy fa rehefa tonga le sur scène de afaka ho azy dikan'izay zany raha misy famindroana sy famiteliny efa tsy matahotra tsy ia mahafinaritra be tovavy mbola anisan'ny ataontsika hoe aty amin'ny zandry aty nefa ireny ny fahaiza manao tsy hoe mandoka akory anenina moa raha zay ny lazantsika azy fa hitatsika teo ny zava-bitany ary manantena ho izahay fa ny andro volana ny taona mbola isy viveretan'ny NSO eto ampafantatra atsika indray dingana rehetra efa nalovany satria raha zaza mahita amin'izao 11 taona izy any amin'ny fahavalo ambin'ny folo taona ihany mety efa betsabetsaka ny zavatra andalovany sy nidingana andalovany amin'izay sehatra ny mozika zay ka dia mankasitraka anao be dia be NSO nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Mpanakanto Mikoragna dia misy mpanohana velona sa tsisy tsisy hitady mpanohantsika zahoary atsotsika ny mpanohana hoe tongava fa vonina hitondra ny tsara indrindra ho anareo mila magneno déjà remerciement ho an'ny mpankafy rehetra izay manaraka tsy tafaka ny page NSO sy ho an'olona rehetra mazoto mipartage sy micommente dia ho an'izay mbola tsy mahafantatra NSO amin'ny anarako amin'ny Facebook dia manentana antsika rehetra zany mba anaraka le page partage karan'izany zay araka zany afatra ngeza be zay tiaviny atsika fa miezaka izy anome tsara indrindra raha misy moa nareo zany tianohana dia aza misalasala raha mahafinaritra atsika ny zavatra ataony dia aza misalasala fa ao amin'ny pejy ao zay nameny zay ny pejy afaka ifaneraserahantsika ao anatin'ny tolokevitra ny fiaraha-miasa azo atao ihany koa ka dia mankasitraka NSO manaraka indray ny fotoanatsika mankasitraka anao mankasitraka ny sisele nandray natao tamin'ny plateau-nzay eny ary dia ho amin'ny herineny indray fotoanasika manaraka vahiny hafa indray entina amintsika ety bye bye.
tiako anao fa mampavozozao. Satria anao zany nokony misy vola, zaho zanaka maskiny mety angefaloza. Satria koa money yeah, zaho sisa miagnanao fa koa fitiavagna complet misy arô. Fa izy koa money yeah, zaho sisa miagnanao fa koa fitiavagna complet misy arô. Bébé amiakoano jabe fitiavagna tifobe. Amiakoano jabe avanagna avamindai. Easy copy I'm not edi kono zareki phone nai. Oh baby easy copy I'm not edi kafanga majiwa meno za. Oh baby easy copy I'm not edi kono zareki phone nai. Oh baby easy copy I'm not edi kafanga majiwa meno za. Oh baby not the second track cause I'm a guy from not yako ngati phone nai baby. Oh siamitaka nozanga natazazana kulchisifola bafitavanga mina chitola zengi matonga zao mifenga. Such a love you for hazu kwambia. Such a kwa money yeah, zashisa miangano fako fitavanga complet misharo. Bahis kwa money yeah, zashisa miangano fako fitavanga complet misharo. Amiakoano jabe fitiavagna tifobe. Amiakoano jabe avanagna avamindai. Easy copy I'm not edi kono zareki phone nai. Oh baby easy copy I'm not edi kafanga majiwa meno za. Oh baby easy copy I'm not edi kono zareki phone nai. Oh baby easy copy I'm not edi kafanga majiwa meno za. Oh baby Sasha kwa money yeah, zashisa miagnano fa koa fitiavagna complet misy arô. Bahis kwa money yeah, zashisa miagnano fa koa fitiavagna complet misy arô. Bébé amiakoano jabe fitiavagna tifobe. Amiakoano jabe avanagna avamindai. Easy copy I'm not edi kono zareki phone nai. Oh baby easy copy I'm not edi kafanga majiwa meno za. Oh baby easy copy I'm not edi kono zareki phone nai. Oh baby easy copy I'm not edi kafanga majiwa meno za. Oh baby News Recall. Mifankatiavanare azasinara maswaivemna ikudiana kwa matsaro agnatin'ila mody azahoagna siron-piainana.